ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra riavako malala tratry ity somafa 7 volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ho anio dia ny bokyny Deutéronomie toko 2:30. Deutéronomie toko 2:30 ny andiny 40 ka hatramin'ny andiny 7:70. Deutéronomie toko 2:30 andiny 40 ka hatramin'ny andiny 7:70. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra ka manao hoe raha velona koa aho mandrakizay, raha manasa ny sabatro manelatselatra ka voarain'ny tanako ny fitsarana dia hampandiaviko ny mpandrafy ahy ny ataony, arovaliako ny mankala, ataoko mamindrany zanatsipikako ary ny sabatro hihinanofo, dia ny ranony voavono sy ny babo maminohan'izay lehibe amin'ny fahavalo. Mihibiry jetilisa mba amin'ny olony fa ny ranony mpanompony no valiany, hamaly ny mpandrafy azy izy ary hanao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tapany farany amin'ny andiny 7:70 ary hanao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony izy, ny tompo zany. Ary Jehovah hanao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Ny ty eto ampitanantsika ity rehefa ko malala dia tononkira zay nataon'ny Mosesy. Tsy hoe ity akory ny voalohany no tononkira nataon'ny Mosesy fa any amin'ny Exode 10:10 dia efa misy tononkira nataon'ny Mosesy, mpamorokiry Mosesy, fa isan'ny lava ity eto ampitanantsika ity. Manomboka any amin'ny fideranon'Andriamanitra ity tononkira ity, manomboka any amin'ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra, fanamelona sy tsy fakasitrahan'Andriamanitra ny fialana amin'Andriamanitra, fananarana ny tanora mba hanaja ray aman-dreny sy ny sisa rehetra. Ity tononkira izany hoe fiainana mihitsy no resahan'ny Mosesy, ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piarahamonina no resahan'ny Mosesy zay ato amin'ity eto ampelantanantsika ity. Nefa koa tononkira zay miaro vavaka nefa koa miaro fananarana saperitrretana ity tononkira ny Mosesy ity. Ny farany zay eo ampelantanantsika dia ilay novakizika teo andiny 7:70 dia mamarana ny hoe amonjy ny olony, ny fehin'ilay tononkira zany dia ny hoe mamonjy ny olony na mamonjy ny taniny sy ny olony na ny vahoakany Andriamanitra. Zay ny fehin'ilay tononkira. Andriamanitra zay entitra, Andriamanitra zay tsy azo vazivaziana, Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahamasinany, saro-piaro amin'ny asan'ny tanany, sarotiny amin'izany hoe fiainana miaraka amin'izany no manao teny famotinana eto amin'ny alalan'ny tononkira ny Mosesy manao hoe mamonjy ny taniny sy mamonjy ny vahoaka. Zavatra roa lehibe no asehon'ilay teny zay eto ampelantanantsika ny hoe Andriamanitra dia mamonjy. Amin'ilay andiny maro dia ny hoe Andriamanitra no mahana fahefana feno, mahana fahefana mitsara, mahana fahefana mamonjy sy mamelona, ary dia mahana fahefana amin'ny asan'ny tanany rehetra. Dia izy manao hoe Andriamanitra mamonjy. Raha teny hoe Andriamanitra mamonjy dia Jesosy no heviny, na ny teny hevitry ny teny hoe Jesosy dia Andriamanitra mamonjy. Efa any amin'ny bokyny Deutéronomie zany dia efa asehon'ny testamenta taloha fa ny famonjena dia ao amin'Andriamanitra. Mamonjy ny olona amin'ny fahatezerany ihany Andriamanitra. Andriamanitra tezitra mpanota. Andriamanitra tsy afaky ny anaiky zavatra tsy mety eo anatrehany. Ary dia mazava ny tezan'ny zanak'Israely manao hoe rehefa
manao ny tsy mety de fahaizana inona ny fomba namonjen'andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mandefitra amin'ny hoe anka avy aotio tsy hita fotsiny ny toetra ratsy ny zanak'Israely, tsy zay, tsy toetra n'Andriamanitra fa Andriamanitra de mamonjy, ary Andriamanitra de mamonjy ny olona amin'ny fahatezerany. Inona no ampiasain'Andriamanitra? Misy toy ny kirantsika protestanta zay hoe ampiasao ny indra fo, ampiasao ny indra fonao Andriamanitra. Izay Andriamanitra mampiasa ny indra fony zay, maniraka ny indra fony zay no manala ny fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra amin'ny lafiny ilany de mipetraka ompitsara, tsy mandefitra, nefa amin'ny lafiny ilany de mampiasa ny indra fony kosa ka mamonjy ny olona. Lay Jesosy Kristy tompo zay zanak'Andriamanitra de tsy afa-tsy akory fa endrika nisehon'ilay famindrampon'Andriamanitra ka mamonjy ny olona tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Lay Jesosy Kristy tompo teo amin'ny hazo fijaliana ny antso manao hoe raiko nahoana de mahafoy ahy ianao. Nafon'Andriamanitra ny zanany noho ny famindrampony tamin'ny olombelona. Aty amin'ny boky Deutéronomie zany de mazava fa Andriamanitra dia Andriamanitra sarotiny, nefa Andriamanitra mahavonjy sy mamindra fo. Ny solomaso zany zay hijerentsika n'Andriamanitra de tsy maintsy ho ampelantanantsika ireo. Ny ilany de Andriamanitra saro-piaro mitaky fahamasinana, amin'ny ilany de Andriamanitra mamindra fo ka mihaino ny fibebahana. De ny fiaina kristianina zany de zay ry havako. Fiaina kristianina de ifamatoran'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fibebahana isan'andro. Eo afovoan'izay Jesosy. Ny fifandobiasan'ny fiainam-pahamasinana ao anatin'ny kristianina sy ny fiainam-pibebahana teraky ny fahatserovatena ho tsy tanteraka, zay no antsoina hoe famonjena. Raha ohatra ka mieritreritr'Andriamanitra mpitsara fotsiny ny olona de reraka ny nofony. Raha mieritreritr'Andriamanitra mpamindra fo fotsiny ny olona de baranaha ny fiainany. Fa tsy maintsy ao an-tsainy mihitsy ny fieverana fa saro-piaro Andriamanitra. Kanefa manoloan'Andriamanitra saro-piaro io de manota isan'andro sika. Tsisy olona tsy manota, mani daholo sika rehetra hoe Paoly amin'ny Romanina. Fa izao kosa ho amarinina isan'andro isika ny amin'ny Kristy de mibebaka isan'andro isika. Izay no mampisy fiainam-baovao kivy isika raha ohatra ka mitodika fe mitodika amin'Andriamanitra mpitsara. Zay tokoa izy. Ary io no mahatonga ny Martin Luther mampitahan'Andriamanitra sanatria io ny fampitahany azy moa de ny hoe fitaizan'Andriamanitra atsika anke de tahaka ny fitaizan'ny piopy anankiray soavaly. Eny an-tanany anankiray ozy misy karaoty, ary eny an-tanany misy hazo. Amin'ny fotoana irany manome karaoty izy, ary amin'ny fotoana irany mikapoka izy, manitsy izy. Zany hoe misy izay toetra n'Andriamanitra izay. Hitantsika eo amin'ny Salamy 7:20 teo zany hoe amin'ny lafiny anankiray eny am-pelantanan'Andriamanitra ny tsoraka-azo mitaiza sy manitsy ary mikapoka, amin'ny lafiny anankiray eny an-tanan'Andriamanitra ny tehina miaro sy mamelona. Noho zany de izao tsy maintsy ao an-tsain'ny kristianina zany. Raha ohatra ka mieritreritra kristianina fa Andriamanitra de Andriamanitra masika mpitsara, zay zava-dehibe, fa tsy zay ihany Andriamanitra. Raha izay de reraka ny nofo ny filazan'ny tompo azy ao amin'ny fanekena taloha tamin'ny mpaminany. Reraka ny nofo satria tsy vitan'ny olombelona ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ara-paky teny. Raha ohatra kosa hoe mieritreritra indray nefa manao hoe Andriamanitra ange mamindra fo mandefitra foana izy, tsy maninona na dikaikoariny lalàna, tsy maninona tsy rahajaikoariny sitrapony, de tezitra Andriamanitra, tsy zay Andriamanitra. Fa ny fandraisantsika amin'Andriamanitra de tsy maintsy ireo toetra roa ireo. Andriamanitra izay saro-piaro, nefa Andriamanitra famindrampo. Aizy ireo no miao, tsy ao amintsika ireo no miao.
ao am' Jesosy ro ny miaona ao am' Jesosy ny miaona ireo toetra n'Andriamanitra ireo de ho iary de bokyny Deutéronomie Andriamanitra ny mamonjy raha miteny hoe mamonjy Andriamanitra eo de lafinjavatra roa lehibe ny voalohany de le famonjena ny olona amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra zany hoe ny fahotana de nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra ary raha vantany vao misaraka amin'Andriamanitra ny olona de faharavana no heviny de midikany hoe mamonjy Andriamanitra zany de mampiasa ny famondram-pony izy ary miezaka nanao dingana nanatona ny olombelona ka niavana tamin'ny olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy dia tsy rafy na mpandrafy an'Andriamanitra intsony ny olombelona fa zanak'Andriamanitra ny endrika voalohany isehon'ny famonjen'Andriamanitra zany de tsy famonjena ara-materialy loatra fa famonjena ilay famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra sy ny olona tonga zanak'Andriamanitra tonga mpanompon'Andriamanitra fa ny faharola endrika isehony ilay famonjen'Andriamanitra de mitraika amin'ny tontolo mpiainan'ilay olona rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra ilay olona de vonjen'Andriamanitra koa ny tontolo mpiainany ny tokotany mpiainany environnement ny zavatra rehetra manodidina azy ny fifandraisany amin'ny namany ny fifandraisany amin'ny tenany ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona ny fifandraisany amin'ny zavaboary ny fifandraisany amin'ny fiarahamonina zany hoe lay famonjen'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia famonjena io le tenenitsika hoe holistique zany hoe lay mahaolona ny olona manontolo manomboka eo amin'ny fahavitan'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona de manjary miatraika amin'ilay mahaolona manontolo sy ny manodidina ny fiainan'ny olona tsisy afaka mahavita n'izany famonjeny zany afa-tsy Andriamanitra irery any de hoe boky ny Deutéronomie hoe mamonjy ny olona Andriamanitra afaka malala Pasika ny andro tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'Andriamanitra ary zany famonjeny zany de manomboka amin'ny fampihavanan'Andriamanitra ny tenany amintsika tamin'ny alalan'i Jesosy raiso zany famonjeny zany fa ny faharoa avako de amin'ity andiny tsotra masina tobelatantsika hoe mamonjy ny olona sy ny taniny Andriamanitra raha ny tena marina de izao ny fanazavany boky ny Deutéronomie azy mamonjy ny taniny sy ny olony Andriamanitra jereo tsara zao fa io zao pasteur de zatra miteny foana manao hoe ny olony sy ny taniny fa ny boky ny testamenta taloha de ny taniny sy ny olony mandrakariva ny tany aloha vao ny olona fa tsy ny olona aloha vao ny tany amin'ny filozofia iainantsika kehitriny ary zay moa zany de ny olona aloha vao ny tany mariny zany amin'ny lafiny anankiray fa raha jerentsika de amin'ny bokyny testamenta taloha bokyny Deutéronomie eto de ny vonjen'Andriamanitra ny taniny sy ny olony zany hoe ny toetsain'ny bokyny Deutéronomie de zao manao hoe ny tany aloha vao olona de itsika mety mieritreritra hoe hafahafa be zany tsy ny olona ve voalohany vao tany de tsy zay azy ny fomba fijeriny fa ny azy de ny hoe tsy misy olona raha tsisy tany tsy misy olona velona raha tsisy tany aloha ny tany ny mahaolona ny olona avy ao amin'ny tany ny olona jereo tsara rehefa nanao ny boky tantaran'ny fanorenana amin'ny bokyny Genesisy fa ny fitain'Andriamanitra daholo aloha ny tany sy zay rehetra eo aminy nataony tsara tare ny tany namboarina ny tany na sy ny mahavokatra na sy ny anana mamo hazo fihinam-bo zava-mananaina isan-karazany nisy rano vita ny tany zay vao napetraka ny olona ny tany aloha vao ny olona ary ny olona aza de namboarina ny ainga avy amin'ny tany ny zava-dehibe zany de zao ny hahatsiarovany olona manao hoe ny olona de mpamantam-bonina tsy misy olona sambatra raha tsy afaka aloha raha tsy ny manin'Andriamanitra aloha ny taniny ary zay ny dikany hoe
ny sary tian'andriamanitra ataona nanafaka ny zanak'Israely izy dia miteny izy manao hoe hamantana tany tondra dronono sy tantely ianareo. Zany hoe no manin'andriamanitra ny tany Kanana, tany tondra dronono sy tantely, zay vao tonga ao lay olona lay firenena. Ny tany aloha no ny manin'andriamanitra voaloha, zay vao ny olona onona ho aminy. Zay fotsiny le toe-tsaina. Zava-dehibe zany ny ahatsiarovan'ny olona manao hoe ny tany sy zay rehetra eo aminy no vojen'andriamanitra, no amboarin'andriamanitra meloha, no vojen'andriamanitra meloha. Zay ny teniny dikan'ny tenin'ny Jesosy nge manao hoe hamboatra fitoerana ho anareo aho. Zany hoe amboariko aloha lay toerana ovatanareo dia tonga anareo. Lay toerana aloha, lay ovatanina aloha, zay vao lay olona. Izany toe-tsaina zany indray misy fotoana adin'ny kristianina. Fa indraindray lasa ataontsika hoe anthropocentrique loatra ny fijerintsika ny fiainana. Ka indraindray ny olona ny mpanjintsika mazava ho azy, le olona endrik'Andriamanitra eo. Fa indraindray rehefa ny olona no mentsika toerana dia lasa manjakazaka amin'ilay tany isika ka tsy rarahitsika ilay tany. Ny fijerentsika an'ilay olona nefa ka fanadonontsika an'ilay tany dia manjary na fanadonontsika lay tontolo itoeran'ilay olona dia tsy afa-tsy akory fa mandrava ihany ilay olona nefa rano. Hadintsika fa sary-piaro amin'ny tany Andriamanitra. Ny malagasy zany raha ohatra ka jerena amin'ny fomba hijerena azy dia izao, raha ohatra ka ampiarina marabaky teny dia ny hoe raha ohatra ka namboatra malagasy Andriamanitra dia tsy namboatra malagasy tamin'ny vovotany tany Comore na vovotany tany ataontsika hoe tany Afrika na tany Azia, fa vovotany teto Madagasikara ny namboarin'Andriamanitra ho tonga malagasy, raha ohatra ka zay no azo andikana azy. Ilazana manao hoe zava-dehibe ny olona, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny tany itoeran'ilay olona. Ary io no tokony ahatsiarovantsika manao hoe tokony ho sary-piaro amin'ny tany izay nomen'Andriamanitra antsika isika. Raha mamonjy antsika Andriamanitra dia mamonjy ny tanyntsika izy. Manahoana moa ny tanyntsika izao le avako malaza? Jereo ny tanyntsika. Io raha tsy miteny hoe tanyntsika fa tanin'Andriamanitra, jereo tsara, fa ilay mpisolo tena tapisaka ny eo tsy milaza hoe tanin'ilay vahoaka fa tanin'Andriamanitra. Jereo tsara miteny gasy moa tsy dia hita tsara zay, fa mamonjy ny taniny sy ny vahoakany. Zany hoe le tanin'Andriamanitra fa tsy tanin'ilay vahoaka akory. Lay vahoaka no ny vahoakan'Andriamanitra no nitsangako tompon'ilay tany, fa ny tena marina ny soratra masina ny tany tsy an'ny vahoaka fa ny tany an'Andriamanitra. Tahaky ny mahan'Andriamanitra ilay olona ny mahan'Andriamanitra ny tany. Zay mahatonga ny salamy ny teny hoe an Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ny tany aloha. Ary rehefa miteny hoe tany dia zay rehetra eo amboniny, zay rehetra mahavelona eo amboniny rano, ranomasina, ny zava-manaraina rehetra. Dia tsika manao hoe Andriamanitra mamonjy ny tany. Indraindray ny teolojia antsika protestanta ankehitriny dia manadino ilay izay anjara toerany tany zay sy zay rehetra eo aminy. Hoe Andriamanitra tsika nge Andriamanitra tompon'ny tany sy zay rehetra eo aminy. Dia vola inge-pandainge. Raha ny teny tamin'i Jesosy izy nakafanahany Jesosy manao hoe jereo anao fa nomena atao zao rehetra zao. Fa miankofa eto anatrehako fa omeko anao zao rehetra zao. Dia hoy Jesosy manao hoe aza makafanahy eo anao fa aiza manao any tany zay rehetra eo aminy, tsy mahana ninina eo amin'ny tany ianao, mpandainga ianao. Fa tsy mahana ninina sy fahefana eto amin'ity tany ity ianao. Fa an Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy. Mpisantoka fotsiny. Andriamanitra namboatra ny ravikazo, Andriamanitra namboatra ny zava-mananaina rehetra, Andriamanitra nahary ny olona, Andriamanitra nahary ny zay rehetra eo aminy, fa tsy Satana akory. Ka ina ny azonao omena ny olona raha miakohako aminao izy fa mpandainga ianao. Zany rehefa malala ny tokony ho toe-tsainy ny kristianina dia ny fahatsapana manao hoe an'Andriamanitra nge ny tany. Ary tokony ary Andriamanitra sary-piaro amin'izany tany nomeny antsika izany. Dia manahoana ary rehefa manafaka antsika Andriamanitra amin'izao pasika izao dia manafaka ny tanyntsika izy aloha voalohany. Fa manahina fa nahoana moa ny tanyntsika no ahafahan'Andriamanitra, nahoana moa ny tany zay rehetra eo aminy no ahafahan'Andriamanitra. Dia efa kio tsara ny romanina toko favalo hoe io tany io koa nge misento hoe, io tany io koa nge mitarainy e. Fa kio tsara ny boky ny tenin'ny
ny tenin'ny tany ny tenin'ny tompo tamin'ny kaina manao hoe nitaraina tamiko ny ra nitaraina tamiko ny tany noho ny rana latsakao. Zany hoe lay tian'Andriamanitra atao manao hoe ny tany de velona, ny tany de mila famonjena, ny tany de tahaky ny misy aina ny tany, tahaky ny misy fahavelomana ny tany, fa ny tany tsy hoe tsy misy aina akory. Ary izay no mahatokony hoe ny tany koa de mila famonjena avy amin'Andriamanitra. Mahafinaritra io de takatry ny tolo malagasy takatry ny tolo malagasy mihitsy hoe ny tany de tahaky ny misy aina. Ary io raha ohariny amin'ny reny be mihitsy ny tany. Misy artiste anankiray zay tena mampitaha mihitsy manao hoe reny be tany ozy, ohariny amin'ny reny be ny tany, ohariny hoe tahaky ny reny manome aina sy manome fahavelomana, manome sakafo, mamelona ny mponina ao aminy. Ary de zay mihitsy zay ny fijery malagasy. Ny tany de miteraka, zay mahatokany hoe tera-tany, misy velona ny tany. Ny tera malagasy de natakatra tsara ny teny hoe tera-tany, zanaka ampelezana. Ny tany de miteraka, misy aina zany, misy fahavelomana. Ny tany de mety marary, ny tany de misy vohony, zay mahatokany hoe vohony tany, misy vohony ny tany. Ny tany de mety maratra. Ny malagasy de natakatra tsara fa ny tany de misy aina. Zany hoe rehefa misy aina de mila famonjena avy amin'Andriamanitra. Ho tsika manao hoe rehefa mamonjy Andriamanitra de mamonjy aloha izy ny toerana misy atsika. Aza donona ny mivavaka ho an'ny Madagasikara, fa mila famonjena ny tanytsika, ny tany men'Andriamanitra atsika, mitomany ny tany men'Andriamanitra atsika. Jereo angeny ngaza raha manodidina, rehefa sendra mandeha fiaramanidina ianao mitazana be ny fiaramanidina de efa mahita tany maradratra, feno lavaka, maina, marary ny tany, ary mitaraina ren'Andriamanitra zany. Ny tany tsy atsika fan'Andriamanitra, marary an'Andriamanitra nanaovantsika sy mba ny fahotantsika ny tany. Rehavako malala raha miteny zany tsika manao hoe écologie, de ny baiboly ny efa nahalolavitra nahatakarantsika ny antsoina hoe écologie, ny efa nyteny manao hoe ao amin'Andriamanitra ny misy ny fanasitranana ny tany sy zay rehetra eo aminy. Mamonjy ny tanytsika Andriamanitra, ndao hivavaka rehavako angataka famonjena ho an'ny tanytsika zay mangiry firy, tsy haitsika mitantana azy. Ary rehefa mamonjy ny tanytsika Andriamanitra de mamonjy ny vahoakany koa izy. Vahoaka salama ny tian'Andriamanitra hipetraka ho amin'ny tany zay vonjeny, vahoaka enty, vahoaka matahotra azy. Matokera rehavako malala fa ny fibebahantsika, ny finoantsika, fanavaozana ny fanoloran-tenantsika no ahatanterahana zany planin'Andriamanitra izany hoe hamonjy Andriamanitra ary hamonjy ny tany ny vahoaka sy ny vahoaka ho aminy, hamonjy ny tany zay nomen'Andriamanitra antsika ny Andriamanitra ary hamonjy antsika malagasy ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Vavakisika, tompo misaotra anao zahay fa tsy misy famonjena afa-tsy ao aminao. Fiasanao daholo ny zavatra rehetra, efa nomenao tetỳ ambonin'ny tany ny zava-mananaina isan-karazany, ny zava-boary isan-karazany, ny arena maro samihafa nomenao anay olombelona reny ho tantaninay, anao reny, ary tsy hainay ny mitantana azy. Anao anefa reny ary ampiasain'izao tontolo zao amin'ny fahotana sy mano zao tontolo zao ny tany zay nomenao anay. Tompo, am'izao pasika izao, ny famonjena nataonao tao amin'ny azy fijantan'olon Jesosy anakao de mahavonjy anay, mahavonjy ny fiainanay manontolo sy trano ny taninay Jesosy fa marary. Vonjeo ny taninay, vonjeo ny firenenay, afao zahay, afao ny nosinay, afao ny fangiry firinay, fa simba ny fahotanay izao rehetra zao. Ny tany nataonao zaridaina sambatra anay, ary efa simba ny tany de miasimbako ny fiainanay mpanomponao, fiainan'ny olombelona zay nataonao miasimba, monina
ao amin'ny tany marary, monina ao amin'ny tany feno aretina, monina ao amin'ny tany feno korotana, monina ao amin'ny tany feno ady, ka tsy salamy zahay, marary zahay, ifindran'ny aretin'ny tany zahay, ka mikorotana na ny fonay, na ny fahasalamanay, na ny fiainam-panahinay. Tompo, amarino ny teninao, zao vavaka nataony Mosesy ho anay zao, fa mamonjy ianao, mamonjy ny taninay, mamonjy ny vahoakanao. Tompo, meteza iasa mahery, enoy ny vavakay, vonjeo zahay, ho any amin'izy zay tompo anatin'izao vanim-potoana mampatahotra, mampiroro zao tontolo zao, de ampioren'ny finoanay, fa ao aminao ihany misy ny famonjena. Sitrano Jesosy ireo marary, ampahirizy ireo riraka Jesosy, atanjao ny finoanay, ao aminao ihany misy ny fiainana. Misaotra Jesosy. Amen.